Dia faly mifanapitava mihaona amintsika rehetra zay fa eo am-pototry ny vata fahitalavitra manaraka sy manjoya izao fotoana iarahana aminay fiangonana RHEFI Androndrakely izao. Faly ny tenako androany ifampizara amintsika, ifampivavaka amintsika ary ihany koa hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra indray izay manaraka ity fotoana ity. Ny fotoana irahantsika dia nefa nisy loha-hevitra lehibe anankiray izay namangin'Andriamanitra hoe fiainana vaovao ho anao. Izany fiainana vaovao izany dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe aza mahatsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha izy fa indro efa hanao zava-baovao ary ankehitriny dia efa miposaka sahady izany. Izany hoe na inona mety lasa. Matetika ny olombelona miteny ny lasa nge tsy fanadino hoe ny lasa nge ohatr'izao hoe ary matetika zavatra mameno fon'ny olona ary tsy mety miala ao-tsainy dia hoe lay lasany ohatra lay ratsy nazo azy tany amin'ny lasa, lay fivadiana nazo azy tany amin'ny lasa, ireo karazana faharavana ny tranga tany amin'ny lasa, ireo karazana fatiantoka rehetrarehetra tany amin'ny lasa, matetika ireny no tena tsy mety adin'ny olona no ireo zavatsoa na fahasoavana izay mety ny tranga sy ny seo teo amin'ny fiainany. Indraindray dia amavain'ny olona ireny karazana fahasoavana, fanambinana, fitahiana izay nitranga atao aminy tany aloha fa ny tena tsy mety miala ao anatin'ny olona matetika dia ilay lasa foanafoana. Andriamanitra nefa ny tena mpitondra ny faminaniana izany manao hoe aza mahatsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha fa hanao zava-baovao Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa tsika fa nomen'Andriamanitra natratra ny taona 524. Miarabanao manokana izay efa nataon'Andriamanitra mba hifampizara amiko amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao. Arabaiko anao natratra ny taona vaovao, tsy nataon'Andriamanitra hatratra nyity taona ity fotsiny ianao ka hoe iainao anatin'ny alahelo, iainao anatin'ny fisentona, iainao anaty ranomaso, iainao anatina fakoviana lalina, fa hoy aminao hoe arak'izao loha-hevitra izao izy zava-baovao ataon'Andriamanitra. Izy fiainana vaovao anao ao amin'ny Jesosy Kristy Tompoka. Misaora an'Andriamanitra ianao fa nataon'Andriamanitra hiaraka aminay. Nataon'Andriamanitra hahita ity fotoam-bavaka ity izay ifampivavahantsika indray androany izany. Misaotra amin'ny tompo ny tenako isolovavan'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra fa iraka solon'i Kristy izay ampiara-miasa amin'Andriamanitra. Raha ijoro eto androany dia aoka ianao hifantoka hoe le Andriamanitra nary ny tany sy ny lanitra, le Andriamanitra mahay zavatra rehetra, le Andriamanitra mahagaga no afaka hanesika ampiasanay mpanompony mba ho fahasoavana, ho fitahiana ho anao ihany koa izany. Koa ny voninahitra dia atolontsika ho an'Andriamanitra ray, ho an'i Jesosy Kristy zanaka ary ho an'ny fanamasina ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra feno ho amintsika tsy hakanavaka ny tenako amin'ity maraina ity. Ary miantso anao ako mba tena ho ataonao zava-dehibe mihitsy izao fotoana izao, ho raisinao ho tombotsoa lehibe mihitsy izao fotoana izao ary raiso hoe izy zavatra lehibe tsy takatry ny saina, zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Tiako hamparezina antsika mantsy aty am-piandohanina izao afatra izao ity. Io Andriamanitra ivavahantsika io le Andriamanitra nary ny tany sy ny lanitra, le antsointsika hoe Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, dia izy le Andriamanitra ambaran'ny Baiboly fa mahay zavatra rehetra. Indraindray rehefa tsy takatry ny olona izany dia manamaivana na ohatrany hoe tsy tena mifantoka loatra amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona, manamaivana fisian'Andriamanitra ny olona any ka raha misy zavatra tsy takatry ny saina tsy ho voavahany amin'ny olombelona ary ny trango amin'ny fiainany dia ity tady lalana foana ny olona, ity tady vahaolana amin'ny herin'ny tenany. Fa nio te hilaza aminao fa tena misy zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'Andriamanitra rehefa mino azy isika, rehefa matoky azy isika. Efa be na hitako tranga lehibe tsy takatry ny saina nataon'Andriamanitra natato anatin'ity Baiboly ity izany na tamin'ny alalan'ireo olona maro izay efa nivavahanay. Noho izany raiso hoe anjaranao izany amin'izao taona 524 izao no ahita fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Ahita zavatra lehibe tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo fiainanao ka mialohan'ny afahantsika izany mandeha iain'ny afatry ny tenin'Andriamanitra dia andehantsika hiaraka mba hanao hira fiderana. Hira izay ataoko hoe inoko fa ho hainao le izy ao anatin'ny fiangonana izay misy anay nefa manao an'izay hira izay foana kanefa ninoko any koa fa afaka mandray anjara ianao ao anatin'izany hira izany. Ndao ary tompoko.
Isaorana an'Andriamanitra lehibe no ahafahantsika miaina tao anaty izay hira fiderana izay. Tsy hoe fombafomba reny, na hoe fombafomba ny fiangonana, fa Andriamanitra mihitsy naniraka ary niantso ny zanak'olombelona rehetra hoe miderana Jehova fitiavan-tanana am'dia. Ny hira fiderana zany de natao mba fankalazana an'Andriamanitra, ny fanandratana an'Andriamanitra ka tsy hoe natao ho hafahafa hoe ny fitombavaka na mba natao haingo ny fitombavaka de mba nasiana hira olo, fa tena hoe endrika fanontona fanajana an'Andriamanitra ihany koa ny hira fiderana tahaka ireny izany. Koa mialohan'ny iainantsika ao anatin'ny afatry ny ten'Andriamanitra, mialohan'ny afatsika tena miain'ny ten'Andriamanitra de hivavaka isika amin'izao fotoana izao.
hivavaka ho an-tenin'Andriamanitra isika. Andao miaraka mivavaka amiko ianao mba hiteny amintsika rehetra Andriamanitra, mba tena hisy fiatraikany amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, satria ny baiboly dia miteny any amin'ny bokin'ny testamenta talohany nandefa ny tenin'Andriamanitra mba fanasitranana ny olona. Ary Paoly apôstôly ihany koa dia nampianatra amin'ny bokin'ny Romana hoe fa ny finoana ake azo avy amin'ny alalan'ny toriteny, avy amin'ny alalan'ny afatra elo e. Ka hoy aho zany hoe anasitrana anao anie ny tenin'Andriamanitra androany ampitombo ny finoanao mba hiankina bebe koa amin'Andriamanitra anie izao afatra ampitondrain'Andriamanitra anazao androany. Dia izay indrindra miantsoko anao hoe tsy za rery ny vavaka fa ianao ihany koa dia tony ty vavaka angetaheta ny tenin'Andriamanitra mba ihany ny tena hoe hisy hetaheta avy any am-ponao any zany. Zay nampirisiko anao hivavaka hoe mivavaha ianao mba hitenenan'Andriamanitra, dia mivavaha koa mba ampiteny ampanompo ny Andriamanitra amin'izao fotoana izao hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra rainay ilay mahefa ny zavatra rehetra, ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra teny tonga nofo Jesosy, ianao ilay nonona taminay. Misaotra Andriamanitra fa araka ny teny dia Andriamanitra sy ny teny ny tera ihany. Androany dia mivavaka izahay. Misaotra an'Andriamanitra fa nisy ty fandarana ity. Ary inoko fa misy olona be dehibe mihitsy hany nataon'Andriamanitra mahita zao afatra izao, manaraka zao fotoam-bavaka izao. Tsy kisendrasendra zany Andriamanitra fa tianao io olona io dia nataonao nahita ity fandarana ity ka dia apetraka eo am-pelantananao izao fotoana izao. Ary indrindra ny fandrenesana ihany koa ny teninao. Dia mitenena aminay rehetra ianao ary apetraka feo ny am-pelantananao ny fandrenesana ny teny mba ny fanahy masina mihitsy ny aneno ampiteny ampanompony hanokatra ny vavako amy fahendrena sainao mba hitenenako izay tena sitrapon'Andriamanitra. Ary mivavaka Jesosy Kristy Tompo amin'ny anaranao ny angatahako hoe ny olona rehetra izay andre ny teny dia kasio ny fo amam-panahiny angetaheta ny teny iny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Hitenena re Tompo Andriamanitra io fa vonona iaino ny mpanomponao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovaka izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen. Eny ary tompoko ny afatra ampitondrain'Andriamanitra ho sy ho antsika rehetra dia izao ny mahazava-dehibe ny fanafahana. Iresaka landalina ny amin'ny fanafahana ny tenako androany satria indraindray ohatrany hoe amahivan'ny olona na tsinitsiniavin'ny olona na tsy dia resahana loatra momba ny amin'ny resaka fanafahana ao anatin'ny fiangonana. Zany fa nahita na hatrany amin'ny testamenta taloha na ato amin'ny testamenta vaovao dia izao tena fomba fanaon'Andriamanitra ny fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy atao amin'ny fiainan'ny olona ny resaka atao hoe fanafahana. Ohatra ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7 manomboka 17 ka hatramin'ny 10 izao ohatra dia jery ten'Andriamanitra ny isika amin'izao fotoana izao. Dia avy eo jery amintsika mijaorona toko 9 2 ka hatramin'ny 9:9. So vaky le ten'Andriamanitra Exodosy toko 7 dia eo amin'ny 7 sy hatramin'ny 10. Ary Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony dia efa nintonao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala na hoe ho afaka ao amin'izany tany izany ka ho any amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely dia any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amonita sy ny Perisita sy ny Evita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa midi aty amiko sady efa hitako tokoa ny fahoriana izay na ampahorin'ny Egyptianina azy. Koa ankehitriny aviaty ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Ezipta. Fakitsika amin'izao toko 9 indray dia ao amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 2:30. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no amakiko ny tenin'Andriamanitra. Zao toko 9 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao no vaky ny tenin'Andriamanitra. Ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy andevo. Ary eo dia namaly azy nanao hoe fahataranaky Abrahama izahay
fa tsy mpandevin'olo latra zay ela izay koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa izay rehetra manota de andeviny ota, fa ny andevy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Mazava be mihitsy zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra araka ny teniko tany aloha hoe ny resaka fanafana zao tena toe-pon'Andriamanitra, tena fiainana fanoan'Andriamanitra mihitsy mba hitondra fahasoavana na fanafana ho an'ny olona zay mpanaradia azy. Raha mijery ny tantara zanak'Israely zay afa fantatsika tsara ny tantara hoe nandevozina, nampahoriana, nampijaliana ary niaina tao anatina fiainana tena feno fangiriforiana nandritry ny taonjato maromaro izy reo tao amin'izany toerana izay misy azy izany. Ny baiboly nefa de miteny araka l'Exodosy 7:7 hoe hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainany. Izany hoe reto olona reto zanak'Israely reto de ozy ny soratra masiny hoe oloko reo izy Andriamanitra, vahoakako reo izy Andriamanitra, olona manompo ahy reo izy Andriamanitra, na hoe zanako reo izy Andriamanitra, hitako izy Andriamanitra. Le olon'Andriamanitra eto, le vahoakan'Andriamanitra, le olom-boafidin'Andriamanitra de ambaran'Andriamanitra hoe mahita ny fahoriany ahako, mandray ny fitarainany ahako, hitako ny alahelo ihany koa. Ka raha hitan'Andriamanitra izany alahelo zany, ren'Andriamanitra ny fitarainany, hitan'Andriamanitra ny fahampahoriana izay iainan'reto vahoakandreto. De ozy ny soratra masina hoe niantso anao Mosesy Andriamanitra, avy aty anao irako ro Mosesy, avy irako ianao. Izany hoe ilay Mosesy nantsoan'Andriamanitra ho iraka de mba hanatanteraka le programan'Andriamanitra, hanatanteraka le ao am-pon'Andriamanitra. Avy aty anao irako, anafaka ny zanak'Israely oloko iala ao amin'izany toerana izany. Tian'Andriamanitra ho afana le olony, tian'Andriamanitra ho afana le vahoakany, tian'Andriamanitra tena handray fanafana le olony. Tsy maintsy mandray fanafana nefa le olon'Andriamanitra raha tiany mba iaina, mba hikoka le tombotsoa zay nomanin'Andriamanitra ho azy. Nanomana ny tany Kanan'Andriamanitra, ozy ny soratra masiny tany tondradrony sy tantely, tany mahafinaritra, tany tena tsara, mipetraka fotsiny eo tany io ary mbola iaina fotsiny eo tsy afaka hisiritra ao raha ohatra ka tsy afaka atao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely. Izany hoe meloha nidiranao ny tany Kanana, andovanana le tany Kanana, tsy maintsy fanafana aloha ny raisina voaloha, tsy maintsy miala amin'ny tany Egypta aloha, tsy maintsy afana aloha ny olona hiala amin'ny tany Egypta. Fa raha mbola ao zanak'Israely, raha mbola Egypta zanak'Israely de tsy ho tafiditra amin'ny tany Kanana, hipetraka fotsiny le tany tondradrony sy tantely. Noho izany tena ilaina ny fanafana ry havana. Ary raha Jesosy Kristy tompo ary araka le jaolona toko vavalo 5:30 vakitsika to de ho fantatrareo am'izay ny marina, de rehefa fantatrareo ny marina de ho afaky nareo, so andevozina intsony ianareo. Aliny 5:30 de miteny manao hoe raha zahako Jesosy Kristy manafaka anareo, raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ry havana izay manaraka ankehitriny, nataon'Andriamanitra manjoy ity fampianarana ity afatry ny tenin'Andriamanitra ity. Tena ilaina mandray fanafahana isika. Ny antony dia izao, satria akoatra ny namonjena ny fanahintsika sy ny fanavotana atsika teo amin'ny azy fijaliana, de anisany anankiray ihany koa natonga Jesosy niditra teto ambony tany dia mianafaka atsika amin'ny herin'ny fanaratsy na ny fitevoly izay mamatotra ny fiaina zanak'olombelona maro ety ambonin'ny tany ety. Ambarako amintsika araka ny tempo teo aloha, tena ilaina mandray fanafahana tompo, satria nahoana? Raha mbola tsy afaka ny olona, raha mbola tsy mandray fanafahana ny olona de izy karazana keja, fahoriana, olana, zava-manahirana maro hitranga eo amin'ny fiainana. Fanafahana amin'inona ary? Zay ny fanontaniana voalohany mipetraka. Amin'ny alalan'ny inona no anafahana atsika? Na ny fanafahana amin'inona no tian'Andriamanitra omena atsika? Valiny dia izao, fanafahana am'ireo herin'ny fanaratsy na ny devoly izay mampahory le zanak'olombelona eto amin'ity tany izay onenana ity. Ambarako amintsika fa misy fanamiasa eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary tena ara-panahy fiainana ry havana. Mila fatatao zay ny androany, ara-panahy fiainana, misy fanamiasa eto ambonin'ny tany.
Ary fanahy miasa eto ambony tany io de anakiroa izy. Voalohany de tsina fa le fanahin'Andriamanitra. Mbola resaka manokana ianarantsika zany aorianao. Ny fanahin'Andriamanitra de mazava ny soratra masina. Izy no mpitondra fiainana tsara, mpitondra fiainana mahafinaritra. Araka ny tenin'i Jesosy Kristy amin'izao toko 7:10 tapany faharoa de hoe zaho avy hanan'olona fiainana sady hanan'olona fiainana be dia be. Ny fanahin'Andriamanitra mitondra fiainana tsara ho an'ny olona, fiainana be dia be, fiainana mahafinaritra, fiainana tonga lafatra. Amin'ny fanahin'Andriamanitra io de mitondra fiainana fahatsarana ho an'ny fiainana zanak'olombelona. Fa misy kosa le fanahy anankiray de ny fanahy ratsy na ny devoly. Ny devoly de tsy manana fiainana tsara, fiainana mahafinaritra omenan'ny olona zany. Ny devoly de tsy manana fiainana mamy omena zanak'olombelona. Fa araka ny tenin'Andriamanitra de hoe ny devoly de tsy avy tsy angalatra tsy hamono ary andringana. Zona 2:10 tapany voalohany. Ny devoly mitondra olona ka io indrindra le hoe mila mandray fanafahana isika na hoe mila tsapatsika ny mazava-dehibe izany atao hoe fanafahana izany. Tena misy ry havana ny fanahy ratsy na devoly ka hojerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Apokalipsy toko 12 de ao amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Apokalipsy toko 12 de eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona makiko ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona de le menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny. Satria nazera ilay mpaitranga ny rahalahintsika de ilay miapanga azy eo anatren'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo dia naharesy azy ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy intsony izy na de ho faty azy. Andininy 12. Ary noho izany mifariry lanitra sy anareo izay monina ho aminy loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Tena manana ady iraisana isika mpino kristianina sy ny olombelona rehetra miaina eto ambony ty tany ty. Manana fahavalo iombonana ihany koa tsy maintsy edivana sy tsy maintsy resena isika ry havana. Tsy inona io ady io fa ady fanaovana amin'ireo fanahy ratsy na ny devoly sy ny ekipany. Tsy azotsika amainvanina ho disita izany ady izany. Ny ady fanaovana amin'ny fanahy ratsy tsy azotsika amainvanina izany. Tsy azotsika moditsita izany. Tsy azotsika ihany koa hoe velavela fotsiny amin'izao zany. Tsy tokony variana ihany koa tsika hoe misy mantsy miteny hoe zay nge fa kristianina e, zay nge fa mpino e, zay nge olona mivavaka e, zay nge olona ohatr'izao. Tsy azotsika hodina tsita izany. Tsy azotsika hodina fanina fotsiny izany. Fa io ady amin'ny fanahy ratsy na devoly ry havanao de mahatonga fiainan'ny olona maro tena hoe mijaly, mampahory, tonga retina, fangirifina maro samihafa. Aotra moa tsy hanamaivana zany satria za efa mpivavaka, za efa kristianina, za efa olona ohatr'izao ka tsy hiraraiko na tsy mampaninona natsony. Tsy ady ho anatao anazy zany, ady fanaovana amin'ny fanahy ratsy na devoly zany. Tsy ariavanao fa hoy hoe mila resena ny fanahy ratsy na ny devoly ary mila ilika tanteraka hiala eo amin'ny fiainantsika izy. Jereo ane araky tenin'Andriamanitra vakitsika io misy ady tao an-danitra. Le ady tao an-danitra ane de ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe jereo fotsiny hoe tao fanatrehan'Andriamanitra ray, tao fanatrehan'i Jesosy Kristy zanaka. Satria araka ny voalaza soratra masina hoe rehefa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena teo azy fijanina nahantrona teo izy, maty izy, ny fahotako sy ny fahotanao, nialefina izy fa nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo, niady tamin'ilay fanahy ratsy. Resaka ny voalaza soratra masina ny fahafatesana ny fahavalo farany ho reseny. Ary resy le manana hery fahafatesana de tsisa fa ny devoly, resy le fanahy ratsy fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy tompo de niakatra ny akany an-danitra izy
any izy ozy ny baiboly ary mipetraka eo tany-kavanan'Andriamanitra rehetra to vavaka sy mifona ao antsika andro aman'alina. Tsy vitan'izany ihany fa ao an-danitra ao koa fanatrehan'ny fanahy masina. Le herin'Andriamanitra tsy haitohaina, le fanahy masin'Andriamanitra, ao ny fanahy masina mipetraka ao. Ary reo anjelin'Andriamanitra maro zay manompo an'Andriamanitra ihany koa ka ao an-danitra ao ireo e. Fa ozy ny soratra masina misy ahy tao an-danitra tao, misy ahy tao kanefany raha azonao tsara fanazavako hoe tao fanatrehan'Andriamanitra ray, tao fanatrehan'i Jesosy, tao fanatrehan'ny fanahy masina, ary tao fanatrehan'ireo anjelin'Andriamanitra maro. Nefa misy ahy tao. Inona ny anton'le ady? Satria mety manontany hoe fa ngako misy ady tany. Inona na tonga le ady tany? De zao ny fanazavana tsotsotra. Tany am-boalohany zany misy ireo anjely atao hoe mpitera tao an-danitra tao. I Losifera anisany mpitarika andreo mpitera sy mpiankohaka teo anatrehan'Andriamanitra ireo. Akaiky n'Andriamanitra tsara izy ireo. Ny ray apahatelo lanitra, ny ray apahatelo ireo anjely tao an-danitra no niara-ny asa tamin'ny Losifera tao anatin'ny atao hoe asa fanompoana ny fiderana. Mpiteran'Andriamanitra sy mpanandratra n'Andriamanitra isan'andro izy ireo. Fambarany soratra masina niavinavina ny fony. Nomboka te hitovy tamin'Andriamanitra izy ny bokin'i Ezekely, nomboka te hirere, nomboka misy toetra hafahafa tao aminy. De vokatra itoetra izay, avinavina, febebona, te hitovy toerana tamin'Andriamanitra, de nazery izy, tsy navela nipetraka tao an-danitra intsony. Rehefa nazery izy, de nomaina baiko, nomen'Andriamanitra baiko, ry Mikael, ry anjely mpiady, nomena baiko izy hoe ndany anao roay Losifera sy ny ekipany. De tonga tokoa ary Mikael sy ny anjely miaraka taminy. Androaka andreo ry Losifera zay ambaran'ny baiboly hoe lasa nivadika devoly sy satana izy. Lasa nanana toetra ratsy, toetra pokony, toetra miavinavina, toetra mirere. Tsy mendrika hipetraka tao an-danitra izany. Ka rehefa niroany izy, tsy hoe miala moramora. Endaotsika andefa tsy avelan'Andriamanitra hipetraka ty tsony zany e. Andao hiala ty tsika satria tsy reo vo fanatrehan'Andriamanitra ray, tsy reo vo fanatrehan'i Jesosy, tsy reo vo fanatrehan'ny fanahy masina. Andao tsika andeha satria miaraka eto akory Mikaela sy ny anjely andeha androka atsika. Fa baiboly de miteny araka ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo io, misy ahy tao an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tam'le dragony. De le dragony amban'ny anjely koa niady, zany hoe nanohatra izy, tsy niala moramora izy fa niady izy ry hava-malalo, nanohatra ary zareo. Ka zay tena ambarako amitsika hoe tsy moramora zany. Aza maivanina zany ady fanaovana ny fanaratsy ady fanaovana ny fanaratsy ny andevoly izany. Tsy miala moramora ary zareo fa nanohatra izy, niady izy. Ary ny farany moa de soratra masina hoe resy izy ireo tamin'izany fotoana fa nanohatra izy zay vao miala. Tsy miala moramora izy ndao tsika ndefa ity lanitra ty koa nge asan-tanan'Andriamanitra e. Andriamanitra no eto, izy ny ajanona ny fanatrehany fa nanohatra ary zareo, nanohatra izy. Fa ozy soratra masina ve hoe resy izy mino amin'ny raha zanak'ondry sy ny teny filazana azy, resy ry satana, resy ry Losifera, nazery reo devoly. Fa ozy soratra masina hoe rehefa resy tany an-danitra izy de naserana kety ambonin'ny tany, naserana kety ambonin'ny tany izy mba tsy hipetraka tao an-danitra atao tsony ny toetrany na ny fiainana ratsiny. De nazera tety ambonin'ny tany izy. De zao voalazany soratra masina apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy roa ambin'ny folo hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ny amareny devoly miaraka amin'ny fahatezena lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ry havana tonga eto, tandreny sao de manamaivana, tandreny sao de manao tsinitsinina miady fanaovana ny fanaratsy na ny devoly. Izay no natonga ny teny tany am-piandohany hoe manana fahavalo imbonana isika tsy maintsy edivana, ary manana ady iraisany tsika de tsinona fa ady fanaovana amin'ireo fanaratsy sy ny devoly na ady fanaovana ireo fanaratsy sy ny anjely mpiara-miasa aminy. Mampahoro matsy izy ireo zay mbola hoentsika amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo. Tena tsy tokony hamavanao zany. Aza miomina fotsiny efa za efa kristianina, za fa manana ndraikitra ny fiangonako, na za efa ohatry zao. Fa jerevitsika nge ohatra atao gadareny any amin'ny Matio toko fahavalo andeha fahavalo amby roapolo any. De ambarany soratra masina hoe nandalo tao amin'ny tanàna ny gadareny io Jesosy Kristy tompo, nisy le nanatena izy fatorana fanaratsy, nodrejaina fanaratsy. Rehefa nandalo tao amin'ny toerana io Jesosy Kristy tompo de ity lelan'ny fatorana fanaratsy ty mitabataba, minananana eny amin'ny fasana, mitetetete
tena ny vato tsisy nafolaka anazy tamin'izany fotoana izany. Mety efa nanao fomba rehetrarehetrarehetra ny fianakaviany ny olona rehetrarehetra mba anafana nyty lehilahy ty, mba hamatorana nyty lehilahy ty, mba tsy anakorotana ny tanàna, fa tsisy afaka nafolaka azy e, tsisy afaka nominina mihitsy tamin'izany fotoana, fa nijaly tanteraka io lehilahy io ny famatorany fanaratsy na ny devoly tao aminy. Araka ny filazantsara ny Matthieu toko fahavalo io de voalaza soratra masina ny andininy fa 20 andonge mba hojerevantsika izay tenin'Andriamanitra izay. Matthieu toko fahavalo andiny 20 ary no tonga tany ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena Jesosy de nifanena taminy ny demonia roalahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Ary indro ny antso izy ka nanao hoe moa mifaninona kory izahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra, tonga sady va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Ary nisy kisoa maro andiany iray andiany teny alavidavitra azy teny, ary ny demonia nifona tamin'i Jesosy ka nanao taminy hoe raha voakanao ary izahay averiko tsara. Andiny 20. Ary indro ny antso izy ka nanao hoe moa mifaninona kory izay sy ianao ry zanak'Andriamanitra, tonga ity va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Andiny 17. Ary nisy kisoa maro andiany iray mihinana teny lavidavitra azy teny, ary ny demonia nifonona taminy Jesosy ka nanao hoe raha voakanao ary izahay, raha voakanao izay ozy de irao mba ho any anatin'ny reso-kisoa reto. Raha dika zay mbola misy safidy eo, ho avoaka sa tsy ho avoaka. Mino fa azonao tsara ny fanazavana, azonao tsara ny fanambaran'ny baiboly. Raha avoakanao zahay ozy, reto demoniakanao roalahy reto masika ny fanahy tao aminy, ary tsy misy olona sanantalo teo amin'ny tanàna nisy an'ireo nisy an'reto demoniaka roalahy reto, tsy sanantalo teo ny olona satria tena minananana masika mampijaly, ary ny olona de tena feno tahotra tamin'izany fotoana izany. Fa ity zavatra anankiray mitranga nandalo teo amin'ny toerana tao Gadarena io Jesosy. Rehefa nandalo teo Jesosy de ambara soratra masina hoe nanomboka mifona le fanaratsy tao anatin'izy roalahy, nanomboka ny teny ry Jesosy zanak'Andriamanitra, mkoa mifaninona kory zay sy ianao, mifona aminao zahay, nga tonga sady alohan'ny fotoana ianao, raha voakanao re izahay de mba aleo sa hivoaka irao any anatin'reto. Dikan'izay de izao na ny demonia ary na hoe na ny fanaratsy azy de malala fa tsy mialaala ho azy eo anatin'ny olona izy raha tsy avoaka soroany. Taka le tany an-danitra ihany na de tao ary ny raitsika, tao Jesosy, tao fanahy masina, tao ry anjely maro, ny lana Mikaely andana roay ny fanaratsy, fa tsy mialaala ho azy tao izy fa niady izy. De eto koa de mbola atatsika tantara anankiray hoe rehefa nandalo teo toerana i Jesosy Kristy tsy tonga ny devoly de fantany tsara mihitsy ny Jesosy io e, io le maresy azy, io le manana fahefana afaka mampotika ny asany, io le manana fahefana afaka mandroaka azy ka hialo anatin'ny olona zay ampahoriny. Fantatry ny devoly zany, ny devoly io Jesosy io any manana fahefana napotika azy androaka atsika, fa izy nafantatra hoe Jesosy io le afaka mandroaka atsika, fa izy tsy niteny andaotsika de efa iny Jesosy, nandaotsika hiala ao tanatin'ny tsolo efa iva iny Jesosy, na de teo ary ny presansan'i Jesosy, mialatsiny am'le teny, na de teo ary ny fanatrehan'i Jesosy, na de hitandreo devoly eo io Jesosy Kristy mijoro eto io mandalo eto amin'ity tanàna ty, na de teo ary Jesosy Kristy tompo tsy hoe tonga de miala ny devoly ndao mandehitsika, fa mbola niteny izy raha voakanao zay. Dikan'izay dity mahafantatra tsara ny devoly hoe mila avoaka izahay zay vao mialo anatin'ny olona zay fatoranay, mila avoaka izahay zay vao mialo anatin'ny olona zay roanay, zay ipetrahanay, mila avoaka izahay zay vao mialo anatin'ny olona zay nogezainay sy nampahorinay. Fantatry ny fanaratsary zany, ary eny ohatr'izany mihitsy ny fanao anazy vao miala, tsy mialaala ho azy zany ry zareo, fa tsonkevitra lehibe ny fiheveran'ny olona hoe rehefa manana ndraikitra asa-fanompona, na rehefa lasa mpino kristianina, na rehefa miteno teny hoe mpivavaka de tsisy devoly intsony. Tsia diso be ny olona mieritreritra zany, fa jereo vitantara io fantatry ny devoly mihitsy hoe tsy miala ao zay raha tsy avoaka, tsy miala ao zay raha tsy roana. Izany tompoko melohany any izako ny afatra de ty isenti kely tsika andao hiaino hira fiderana anankiray hiaraka naraka ity hira tsika raha inao de ataovy any le hira araka ny teniko tany aloha ndao ary tompoko. Tsara ny tompo, fa tsara ny tompo,
tumpo fatsara tumpo di maraina vão me voar gira fiderana anao i tumpo que sady andio anao andio anao fampamonjy anao mandrakisa fatsara tumpo fatsara tumpo fatsara tumpo fatsara tumpo Zavadehitra double 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 Fiainana double 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 Fatsarana double 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 fatsara tumpo fatsara tumpo fatsara tumpo fatsara tumpo Zavadehitra double 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 Fiainana double 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 Fanjampo double 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 Fatsarana double 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 Dansons pour Jésus. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Toutes les choses sont doublées, 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 doublées. Ses bontés doublées, 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 doublées. Ses grâces sont doublées, 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 doublées. Tes finances sont doublées, 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 doublées. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Toutes les choses sont doublées, 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 doublées. Ses finances sont doublées, 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 doublées. Ses grâces sont doublées, 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 doublées. Ses bontés doublées, 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 doublées. Louez, 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 louez Jésus, louez, 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 louez. Dansez pour Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire. Fanda teotre woni nao rehefa midera ny tompo fa mandihiza fotsiny nomeny tanana ianao nomeny tokitra ianao mandihiza ho azy fatsara ny tompo fatsara ny tompo fatsara ny tompo Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Acclamons fort pour Jésus. Tsara Jesosy sady zany ve? Dia isaorana an'Andriamanitra lehibe nahafahantsika miaino izay hira izay. Ny toerany afatary dia izao ahoana ary ny alalàna zany fa tena misy fanaratsy na dia vory mbola manapaka ao aminao. Ahoana ny afatarana? Mazava ilay tenin'Andriamanitra anie ato amin'ny Matio 7 dia izao voalazany soratra masina. Matio 7 dia amin'ny 5:10. Vaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amaliko izay fanontaniana faharoa izay hoe ahoana ny afatarana zany fa mbola misy fanaratsy na dia vory ao anatin'ny olona anankiray ka mila mandray fanafahana izy. So mivaky ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema ianareo fandao voafitaky ny mpanona sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry. Fa ao anatiny dia mbody mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy.
manoto voaloboka amitsily va ny olona na aviavy amin'ny songasongo dia toy izany ny azo tsara rehetra de mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra de mamovo ratsy. De andiny fahavalo amby folo zao aferiko vakina ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara de ho kapaina ka tsy himpeny anaty afo ka de ny voany no afantaranareo azy. Mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra zany eto hoe ahoana ny afantarana fa tena mbola misy fanaratsy na misy devoly mamaritra ao anatin'ny olona anankiray. Mazava be zany fa misy soratra masina hoe ny azo tsara nge tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy koa tsy afaka mamovo tsara izany fa ny voly amantarana ny azo. Ny vo raha tena kristianina ianao, tena olon'Andriamanitra ianao, tena mpivavaka ianao ka Jesosy Kristy mitoetra sy manapaka ao anatinao ao de tokony vo tsara. Ivoaka eny voalohany eny mitoetra anao eo amin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny fahasalamanao, tokony ivoaka eny le vo. Ivoaka eny le vo tsara avy any amin'Andriamanitra. Fa mampanontantena raha hoe kristianina mpivavaka olon'Andriamanitra takan'ilay zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta nefa zavatra ratsy, fahoriana, fijaliana ny hita eo amin'ny fiainany, fiainana ratsy ny hita ao aminy. Mazava be fa ny vo ratsy de avy amin'ilay ratsy, fa ny vo tsara de avy amin'ilay tsara de tsy avy Andriamanitra izany. Ka ny voly amantarana ny azo ka hoanazy zany ny afantarana fa tena mbola misy fanaratsy ny olona de mivaly zany tena voly amantarana anazy. Ohatra miseho amin'ny alalan'ny karazana olana na aretina saribahana izay miverimberina matetika ao amin'ny fiainan'le olona. Mpino izy, mpivavaka izy, kristianina fa tsy mety afaka olana mihitsy na de mivavaka sy mety hatanana azy na de manao zay fomba rehetrarehetra azo atao ao anaty fiangonana azy, manao ny asa fanompona, manao fanompona kasitrahan'Andriamanitra ihany fa magaga de ty de malitsy miova ny fiainana. Misy fahoriana, misy le fanahy mampahory, fanahy mampijaly, misy fahoriana, fijaliana, fangirifirina mandavataona ny fiainana. Fahoriana am'karavany ohatra tsy mety afaka fahoriana mihitsy ara-pitiavana sy mbola jerevantsika ny arindrina any hoe inona no ambadika zany fanahy zany. Misy karazana olana verimberina matetika anatin'le tokantrano ohatry ny hoe tsy mety afaka olana zany. Ry havanao ekeko eto am'ty tany ty mety misy fotoana mandalo ny olana fa raha io ny ainana mandavataona mialana eo de miditra ny eo, mialana eo de misosoka ny eo, mazava be fa misy an'ilay ratsy eo zay. Tsy tokony amavalinao zany, tsy tokony tsy niavinao zany, tsy tokony avelavelanao fotsiny am'izao zany fa mazava ny tenin'Andriamanitra ny voly amantarana ny azo. Aza maivalina ny ady fanaovana fanaratsy na ny devoly mila fanafahana ianao fa tena ilaina ry havana hoe roana zay fanaratsy izay. Io tona fahoriana ara-bola tsy mety afaka fahoriana ara-bola mihitsy mahantra mandavataona. Ry havana tonga eto rapino tena kristianina olon'Andriamanitra isika de tsy natao iaino anatina fahantrana mandavataona, tsy fombiazana foana fa raha mbola ao ifanahy io de zay ampiasa amin'ny mahadevoly azy ho ampiasainy mahafanaratsy azy hitona vokatra ratsy eo fiainantsika foana izy. De zay le teneniko tany aloha hoe tsy maintsy mahafantatra ianao androany hoe mila tena mandray fanafahana isika. Ka inona ary ny tokony ataonao zay fantaina fahatelo mipetraka amaranako azy milohan'ny vavatsika. Inona ny tokony atao? Ny tokony ataonao voalohany indrindra aloha de ty: raiso Jesosy Kristy tompo. Ozy ny soratra masina. Jesosy Kristy lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankao amin'Andriamanitra ray afa-tsy amin'le lalana. Mba hatonga anao tena ho tonga olon'Andriamanitra, mba hatonga anao anana antoka zato isan-jato fa tena zanak'Andriamanitra ianao. Raiso Jesosy androany. Ekeo amin'ny vavanao izy. Aza atao fombafomba na fahazarana zany. Rehefa zanty foana fiteny taotin'Andriamanitra tsia ataovy amin'ny fony rehetra hoe Jesosy manaiky anao tompo famonjy ny fiainako ahako mba hiditra sy napaka atao tokana. Tsy maintsy makao amin'ny Jesosy aloha ianao. Raiso Jesosy Kristy ampandrosoa amin'ny fiainanao izy aloha. Ny amin'ny raha ny zanak'olo sy ny teny filazana azy na tonga le fanaratsy ny devoly resy tany an-danitra ka tsisy toerana ho anazy zany fa voahidika ny alatany izy. De tsy maintsy manay ny Jesosy ianao, manaiky an'i Jesosy Kristy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao, mba hatonganao tena hoe ekena fa zanak'Andriamanitra marina ianao. Faharoa,
mila manana finoana ianao fa ninninona olanao ninninna fahoriana atrehanao zay mety le fanaratsy ny devoly miditra atao amin'ny fiainanao androany de minofa natao afaka ianao minofa natao afaka ianao ry hava malalo afaka maray fanafahana lehibe ianao androany mila mihinanao fa mbola misy fanafahana o jesosy hoe raha zanaka no afaka anareo de natao afaka ianareo inona ary le fanafahana fanafahana amin'ny asana fanaratsy na ny devoly olana fahoriana rehefa ngirifirina sy fijaliana hoentiny tao amin'ny fiainanao ara-tokantrano tao amin'ny fiainam-pitiavana tao amin'ny fiainana ara-boly sy nampahory ianao hatramin'izay araka le hevitsika hoe misy fiainana vaovao anao natao iaina za fiainana vaovao zany ianao ambadiky ny fanafahana natao afaka hanana fiainana vaovao tsara ianao ambadiky le fanafahana omen'Andriamanitra anao ary fahatelo de tsy maintsy roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ilay fanaratsy a na ny devoly hoy zao voalazan'ny filazantsara izy famantarana zao niaraka zay mino amoka démonie amin'ny anarako izy tsy maintsy toerina tsy maintsy avoaka ny démonie ry havana tsy maintsy roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanaratsy tsy mialaala ho azy zany izy io le tokony atao fahatelo tsy maintsy toerina amin'ny anaran'i Jesosy izy efa imbe dehibe nahitako olona nanatona anay mandray olona foana izahay tena maro reo olona mikoejaina so fatona fanaratsy ary masona mihitsy ny nahita misy amren'olo reny ary roana fanaratsy tao aminy fa zao mihitsy tena devoly zay tsy halato zany ary tena mifamono mamono izy manohatra izy tsy miala moramora izy zao mihitsy ny tena le fanaratsy anatin'olo sady mitabataba raha vao mialato zay ozy de tena miova ny fiainan'io lasa milamina io lasa miseho mpivavaka be io fa zay tsy halato fa tsy maintsy hampahoriana io tsy maintsy hampijaliana io tena natakarako am'izay fa ny fanaratsy zany ambadiky ny fampahoriana mahazo zanak'olombelona ny fanaratsy zany mahatonga fiainana zanak'olombelona anatina fahoriana alahelo fikorotanana faravana matetika ka raha mbola ao io fanaratsy io na de mpivavaka sy kristiana ary le olona de tsy hitantaratra ny fiainana le mampino kristiana azy fa ndraindray lasa mitsiritra fiainan'ny olona tsy mpivavaka lasa mitsiritra fiainan'ny olona tsy manompo an'Andriamanitra indray ary ny fiainan'ny olona sasany zay manompo an'Andriamanitra ninona noho ny tsy fahafantarany marina ka tsy maintsy toerina le fanamaloto tsy maintsy roana le fanaratsy mba hahatonga anao aninona ho afaka ianao de hitantaratra ny fiainanao any ny vokatra ny fanafahana izany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona androany fa na inona fahorianao na inona fijalianao na inona alahelo ny iainanao hatramin'izay amataonany maro na olana saribahana zay fandetavanao lalana traizatraizatraiza fa tsy afaka zany manonona amin'ny anaran'i Jesosy iova ny tantaram-piainanao satria ho afaka ianao androany ao ambadika ny fanafahana raisin'ny olona da afaka hanana fiainana mamy sy fiainana mahafinaritra izy satria zany ny planin'Andriamanitra tsy ny ampendohana rehefa namborona zanak'olombelona Andriamanitra de hoe natao nipetraka atao amin'ny toerana tsara ary nitsofon'Andriamanitra rano mba hanapaka sy hanjaka amin'ny zavatra rehetra isika zanak'olombelona nataon'Andriamanitra zavaboary tena tsara indrindra sy miavaka isika zanak'olombelona ary ao ambadiky ny fanafahana raisitsika de afaka hoverina amin'ny lohany mitaky zany ndray a ny fiainantsika ka melohany ivavahantsika de ianotsika ty hirany kiray ty a de iomanitsika hivavaka de ao ambadiky le hira de tiako ianao teny ifandray sady amin'Andriamanitra anapa-kevitra ianao araka le tololalana anankitelo teo andrain'i Jesosy hibebaka ny amin'ny fahotanao apiditra Jesosy Kristy andrahako anatinao ary teny hiteny vavanao manaiky an'i Jesosy ho tompo montsy ny fiainako ka hanapaka atao-poko de faharoa raiso famarinana le teny teo mila manana finoana ianao mba ho afaka de tena mpanafaka maro Jesosy fahatelo a roatsika ny fanaratsy inoko fa iova ny tantaranao hoe ambadiky ny fanafahana raisinao de iova tanteraka ny fiainanao ka raisitsika amin'ny finoana ity hira ity a no amin'izao fotoana izao Ianao le Andriamanitra tsy misy tahaka anao. Tu es le Dieu incomparable. Nul n'est comme toi. Et aujourd'hui, nous voulons t'honorer. Car tu as fait tant de choses pour nous. Et tu feras encore tant de choses car tu nous l'as promis. De hir zay androany Jesosy hoe tsisy tohanao, tsisy tahaka anao na hoaiza zay na hoaiza de tsy ahita tahaka anao satria ianao irery ihany no Andriamanitra lehibe. Ianao irery ihany nakasika ny fonay tsirairay avy. Tsisy tohanao Say
Jesosy hoe tsisy tahaka anao satria izany mihitsy ianao tsisy toa anao tsisy navita namangy ny fona tsirairay avy akoatra anao tsisy mahavita manova ny fiainanay akoatra anao Jesosy hoe tsisy tahaka anao tsisy toa anao Jesosy amin'izany no miatra eo amin'ny fiainanay mikorina manasitrana ny fomarary sy ny tena marary rehetra ianao amin'ny alalan'indra fona Jesosy dia tsy ahita tahaka anao. Ivavaka arsika tompoko. Dia ho anao raha afaka mandohalika anao ohatranao dia mandoly mihitsy. Dia apetrao fonoa ny tananao mahatsapa anao. Ianao misy ilay fanapapahory zany. Mitondra fahoriana ara-pitiavana, ara-bola, ara-piainana, mitondra olana saribahana amin'ny virina mandavataona. Dia apetrao fonoa ny tananao na iza ianao. Na marary any koa ianao e. Dia apetrao fatra marainao ny tananao fa ivavaka ny tenako androany. Dia andaotsika ivavaka. Andriamanitra rainay maheva ny zavatra rehetra. Na izy hatrizay ary mandrakizay. Misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy ahako fa afaka mitondra izany hafatra izany.
mamindra fo am'ireo olona rehetrarehetra zay manaraka ny fotoana androany. Niza Jesosy resy lahatra fa misy fanafana aminao de amindro fo izy ireo am'izao fotoana izao. Reo karazana famatorana, fanapa-pahory, mpitondra jaly, olana sary-bahana, teo fiainam-pitiavana, teo fiainana ara-bolana, teo amin'ny asany, papahory hatramin'ny fiainana mandavataona. Amin'ny anaran'i Jesosy manditsy ny fanahy zany mivoaka ao anatin'ny olona, miala amin'ny tokantranony, miala amin'ny fiainana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona, foanako ny jejo, potika ny famatorana, rava tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony izany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandray fanafana ny olona am'izao fotoana izao, mivoaka ireo fanaratsy papahory, roana amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona. Jesosy eo, amarino ny teninao androany fa rehefa ianao manafaka de natao afaka izahay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny famatorana ataon'ny fanaratsy to amin'ny olona am'izao fotoana izao. Ary na iza marary, misy aretina amin'ny tenany, de mandidy ny aretina rehetra liotra hatramin'ny fakany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy loharanon'aretina am'izao fotoana itenenako izao, mialo anatin'ny vatana, mialo anatin'ny tenan'ny olona, naiza fivitosana, any anatin'ny kibo, any tsinay, any amin'ny vanitaolana, miala daholo ny fanaitainana, miala ny fivitosana, miala ny aretin'ny kansera, ny aretina amin'ny taizatra am'izay, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony izany ny aretina izany miala. Amin'ny anaran'i Jesosy mitahina ny olona, afaka izy, resy tosika ny fanaratsy, mandray fanafahana izy, ary omen'Andriamanitra azy amin'le toerana mahafinaritra indray ny fiaina manomboka androany, ary sitrany ihany koa ny aretina. Misaotra Andriamanitra amin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Melohany te misy rahantsika de misy filazana ireto. Izay fiangonana RHEFI Androndrakely de manana fitombavaka lehibe zay ataonay isaky ny Talata sy ny Alakamisy ohatra, manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora andavanandro de misy fitombavaka foana zay ho tanterana eo. Misy tenin'Andriamanitra ao, misy fiderana ao, misy vavaka fanafahana ao, manasa anao na aiza fiangonana misy anao. Jesosy tsy ho an'ny anaram-piangonana fa tonga ho azo tontolo izao de manasa anao atongava fa misy fanjara fahasoavana no manin'Andriamanitra ho anao. Ny isaky ny Alahady kosa izay fiangonana RHEFI Androndrakely de manana fitombavaka 5 miditra. Voalohany miditra amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro. Ireo fotoana ireo de tahaka ny nambarako teo aloha isy misy vavaka fiderana, fiankofana, tenin'Andriamanitra, vavaka marasy, vavaka fanafahana. Manasa anao zay zay afaka atrehanao am'ireo fotoana ireo de tongava fa tena tombontsoa lehibe anao miaona amin'Andriamanitra. Ary raha misy amintsika moa zany mila vavaka manokana na ihany koa hoe mila fanafahana na mila torohevitra de aza misalasala, misy numéro téléphone ireo anankiroa ireo ifandraisako aminao. Afaka mametraka message ianao raha ohatra ka hoe tsy voarahinay ohatra de afaka miantso anay ianao raha teo aminay manokana fa mino fa tia be anao Andriamanitra, tia anao Jesosy Kristy tompo, matoa nataony ny fandray taminay ianao ka de ho tain'Andriamanitra tompoko mirary atsika rehetrarehetra handray fahasoavana fiadanana avy amin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.